Mikaikaika noho ny afitsoko ny mpanao asa ratsy sy ny vahoaka n'Antananarivo renivohitra vahaolana arosin'ireo tompon'andraikitra amin'izany moa ny fametrahana ny antsoina hoe polisy communautaire efa saika lasa faritra mena avokoa ny elakelatrano manerina ny renivohitra ho iteo zany ny asan'ireto polisy communautaire izay napetraka ireto. Apetraka eny anivon'ny fokontany sy ny faritra rehetra eto Antananarivo ny polisy communautaire. Tafiditra amin'ilay hetrika asa olom-pirenena mandray andraikitra ho an'ny mponina eto Antananarivo renivohitra izany. Fandaminana ny filaminana sy fifandriampahalemana Antananarivo renivohitra. Io polisy communautaire io dia manana ny tanjona manokana dia ny fanomezan-tanana ao amin'ny firenena fa vonona tanteraka izy iara-iasa amin'ny vahoaka ahafahan'ny miarina ny fananana. Nefa nazanona zany ary tsy ampy ireo fitaovana ampelantanan'ny polisy-pirenena, tsy ampy ny ihany koa ny olona dia izay tsy maintsy masoana mafy hoe inona ny sosikevitra, inona vahaolana, inona ny fomba rehetrarehetra ahafahana miroso metrahana ny tena fahalemana tanteraka Antananarivo dia amin'ny alalan'ny polisy communautaire nametrahana azy. Ny polisy communautaire zany raha fitinina dia fandraisan'ny vahoaka ao anatin'ny faritra anankiray amin'ny alalan'ny vahoaka fandriampahalemana, ny fampandriampahalemana ny sécurité zany. Eo ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny polisy nasionala amin'ny resaka patrouille, resaka fanomezam-baovao maro isan-karazany, indrindra ny filazana fanonona ny olona olon-dratsy hery anatin'ny faritra misy ny hopitany tsirairay avy rery satria ny polisy izay manao ny asany andavanandro tsy ahafantatra ny tena fa tena mahafantatra ny olon-dratsy tanteraka dia ny vahoaka izay miaramiana. Nanao dinikasa momba fametrahana fandriampahalemana maharitra androany ny komisaria etsy amin'ny boriboritany faharoa. Nanetrika izany tetsy amin'ny espasy dera moa ireo olona rehetra voakasika izany any anivon'io boriboritany io.